Iverenantsika kosa ny sehatra ny fampianarana toy ny fandraisana ireo mpianatra maniry ny anaraka fiofanana eo anivon'ny sekoly ambony ISUP lalam-piofanana maro azo isafidianana no azon'ireo mpianatra arahiny eo anivon'izany sekoly ambony zany raha antsika ny fanadadiana miompana amin'izay. Ho an'ny sekoly Institut supérieur privé professionnel ISUP ety Behoririka dia mandritra ity volana febroary ity no andraisan'ireo mpianatra maniry ny anaraka ny lalam-piofanana toy ny gestion, ny droit ary ny management amin'ny sanambaratongany avy. Ny fisoratana anarana ho an'ireo mpianatra afaka baccalauréat mitady sekoly ianarana hanovozana fahalalana dia misokatra ho an'ny taona voalohany manaraka ny mention na ny filière droit sy ny gestion dia ety amin'ny foibe toerana ety Behoririka no manao ny fisoratana anarana ho an'ireo mpianatra hiditra taona faharoa manomana ny diplôme de technicien supérieur efa nandalo taona voaloha dia misokatra koa ny fisoratana anarana ary amin'ity volana febroary ty hatrany ny mpianatra anomana ny licence professionnelle dia mitoy ny fisoratana anarana ho an'ny tany manaraka ny fiofanana lalàna sy ny gestion et management ahitana an'ireo lalam-piofanana commerce international, comptabilité finance sy ny sisa. Ny sekoly dia tsy mitsahatra miezaka manatsara hatrany ny kalitao ny fampianarana ka manomboka amin'ity taona ity dia omendanja betsaka kokoa ny fampianarana amin'ny fiteny anglisy amin'ny alalan'ny fampiasana ilay atao hoe nouvelle technologie de l'information et de la communication. Ny sekoly moa ao anatin'ny fandiniana ny fanatotoloana rehetrarehetra dia maro misy mpianatra efa nanohy fianarana any ampitan-dranomasina any amin'ireo université tsy miankina any a Frantsa na nisy nandeha any États-Unis d'Amérique. Manarak'izay moa dia marihana fa ny fampianarana teny anglisy dia iopana bebe kokoa amin'izay ny amin'ity tom-pianarana vaovao ity. Zany moa dia toana ny fampiasana ny nouvelle technologie de l'information et de la communication sy izay efa nisy teo aloha ny fitsidiana orinasa sy ny fisehon-javatra maro isan-karazany tahaka ny voyage d'étude ary ny fampivondronana ireo mpianatra rehetra izay efa nandalo teto amin'ny ivitoerana sy ireo mpianatra efa ao anatin'ny sehatry ny asa mihitsy amin'izao vanim-potoana izao ahafahany manome traikefa sy manoro lalana an'ireo zandriny aty aoriana. Ary ny sekoly dia manana ny fankatoavana habilitation an'ny ministère ny enseignement supérieur de la recherche scientifique ary afaka miatrika fifaninanana amin'ireo fanadinam-panjakana eto amin'ny tanin'ny République de Madagascar ny mpianatra mivoaka eto amin'ny sekoly Institut supérieur privé professionnel. Sady nahazo fankatoavana avy amin'ny ministera ny asa sy ny asa-panjakana moa no nahazo fankatoavana amin'ny fampiarana ny rafitra LMD amin'ny alalan'ny habilitation izay omeny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarana scientifique ny ISUP.